mba hovanina fandarana rahana eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny Alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina datsika mampatsiahy daty Alarobia aloha ny andro Alarobia 20 novembre 7-20 io daty misy atsika amin'izao fotoana izao zany hoe efa manakaiky manakaiky ihany ny vanim-potoana amaranantsika 20 tsika zao dia amaranantsika nyty taona 7-20 ty zany hoe raha atao ny kajotsotra dia mbola misy eo amin'ny 10 miampy 1-30 andro zany hoe 1-70 andro sisa dia tapitra ndray ty taona misy atsika ity be dia be zay lalana natao zay nefa ny lalana ho avy mbola tsy fantatritsika satria nady atao ny apahapo minitra aorianan'izao itenenana zao ary mbola mystero atsika dia miaina azy ao anatin'ny hafaliana aloha tsika miaraba atsika rehetra ary mirara sosiny tsara ho atsika rehetrarehetra zay miaraka aminay amin'izao fotoana izao na izy naiza toerana misy anao ninona ataonao dia mirara sosiny tsara ho atsika rehetrarehetra manaraka ny fandaharana tahaka izany ihany koa reto namako reto eo i Bruno taty ny Jeneraly Désire Philippe RAMAKAVELO zay miaraka amintsika foana ao anatin'ny fandaharana mba hovana tompoko hovana andriamato Flavien mba hovana andriamato Bruno mba hovana andriamato Taty mba hovana tsika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko ia tony mazatra mizara telo ny fandaharantsika 20 minitra voalohany fa melabelarikevitra 20 minitra faharoa dia andraisana ny SMS avy any aminareo ary 20 minitra fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo zany hoe tsy mipetraka ho anay irery ny fandaharana fa ifampizarantsika zay natao hoe mifampizarantsika eto dia mijoro vavolombela azonao atao tsara ihany koa zany satria tena ilainy zay tsy tondrotokany ty atsika ty fa tondrozotra ho any amin'ny tsaratsara sy ny metimety kokoa hatrany dia famaly resaka eto tsika tsy miady hevitra akory fa zay natao fifanakalozana natao tsika eto amin'ny fandaharana dia mampatsiahy tsika ny Jeneraly manao hoe nanahoana ny tsiara ohatra manao tsiahy tsika natao tamin'ny hery ia raha tena marina tokony tsiahy ianao an'boatrika azy fa amin'ny tendrematoraka ty mba misy tsetratsetratseratra kely andriamato Flavien miala tiny indrindra raha ohatra ka tsy maintsy alefa kely foana zay foana mantsiny zay matetsatetsatsiaritra azy mantsiny le tetsatetsatsiaritra zavatra anakiroa amin'ny voalohany sambany andriamato Flavien no nalala fa ny 7-20 novambra dia andro iraisan-tany ho an'ny lehilahy fankalazana ny andro ankalazana eran-tany ny andro ny lehilahy zany hoe mitovy lenta amin'ny valomarsa nahafantarako an'izy io dia tsotra misy fampiratiana eny amin'ny alliance française ary io fampiratiana izy dia mikasika ny lehilahy hoe lehilahy iza moa ianao zay le izy ary misy fampiratiana sara eo mikasika ny lehilahy misy tononkalo maro be ary za dia mampirisika mihitsy hoe mba jereo fa mahavariana le izy tena misy zavatra tsy ampoizinao mihitsy zay aloha lafiny anankiray zany hoe miarahaba atsika lehilahy rehetra zany zay mba nahatratra ny 7-20 novembre mba any ary ohatrany nanao vazovazy ihany moa tamin'ny Bruno teo tamin'ny voatonga hoe inona moa nazarotsika an'le fandresena goavana le enina soroa satria andro eran-tany ho an'ny lehilahy kay le izy lehilahy mpanao baolina ary reny azo anatsoana leso andriamato Flavien hitanao fa rehefa miray saina miray fo miray fanahy zany hoe ao anatin'ny finoana tanteraka hoe manana ny maizy azy le malagasy manana ny maizy azy ny mpanao fanatanjahantena malagasy indrindrindra mpanao baolina kitra jereo reny zavatra antranga ary reny tokony anatsoahana lesona eo amin'ny fiainana ny zavatra rehetra azay ny tena antom-pisiny ty fandaharantsika ty azadino foana ao le hoe tambazotra ao anivon'ny tokatrano sy ny tambazotra eo amin'ny fiainana andavanandro sy eo amin'ny fiarahamonina ary reny zao dia tena zavatra anankiray tena lazaiko hoe zava-dehibe mihitsy tena zava-dehibe satria tena azo lazaina hoe mampirahina ny malagasy tahaka ninona indray ny firodorodon'ny olona indray alina lasa indray samy nany indray ny fankalazany misy baolina maty dia papampa irany tanàna tena mahafinaritra ao tena isorantsika n'Andriamanitra mihitsy le hoe firaisakiny ny zavatra faharoa izy hoe azo anatsoahana lesona ihany koa aloha dia ty hoe fantatrika tsara fa teo tamin'ny andro talohany iny le hoe fametrahana iny izy teo
sehatra manokana ifampidinihan'ny solotenan'ny malagasy sy ny tontena frantsay. Marina fa nisy antso avy nataon'ny fitondram-panjakana. Anisan'izany nisy ny fiarovana. Ny tena hoe mba manangana saina. Maninona moa le izy no ababatsahiviko ela ataoko hoe tsetratsetserary. Tadio tsara fa ny Amerikanina tompoko raha vao misy zavatra hoe mitranga ny fireneny, tonga de tsy misy tenenina an'izany fa tonga de mitsangana an'izany ary tsy eny tokantrano any aza mitsangana hatramin'ny fiara. Iny fa misy saina kely mikopakopa. Inona moa no tena dikan'ilay saina Andriamatoa Flavien? Tena dikan'ilay saina nge de hoe mahafirenenanao voalohany mampiray saina fofana. Fananganana saina fa tsy hoe mandehandeha ho azy fotsiny. Tena raha vao maharesy ny barea de saina foana no antsika rehetrarehetra. Zany mba tiana hampatsiovana hoe nde firaisankina ny meny barea andaoko hoe mba hampiarina ty amin'ny fiarahamonina reo olona. Mba izy zany firaisankina zany fa zay misaraka fasika zay mitambatra vato ary eo anatrehany zavatra hoe takitsika tokony hitambatra mihitsy malagasy. Tsy raha ny mpitondra fanjakana reo fa tena raharantsika malagasy mihitsy. Zay zany mba ohatrany hoe tsetratsetseratra tiako mba hampitana am'izao fotoana zao. Fa raha iverina mizatra mahazatra tsika de hoe inona le tsy ay de hoe ny zavatra andresantsika tamin'ny heriny Andriamatoa Flavien de hoe ny fanajana miainga amin'ny sotoavana. Tena zava-dehibe mihitsy zany. Anisan'ny sotoavana no resantsika ny hoe ny asina. Raha misy ny olona tena mametraka an'izany asina zany ao amin'ny kolotsainy sy ny kolom-piarahamonina, raha mbola mitazona tena mamalagasy tsika de ny malagasy misy asina. Anisan'izany hoe mba tonga an'ireny le hoe voninahitra tsibiky aza atao ampatram-bary, aza mandraraka ilombiendo noho le asina daholo ny mahatonga an'ireny fitenena ireny revetiko fa tena zava-dehibe misy ary tsara foana ny ampatsahivany ny zavatra hoe mahamalagasy atsika Andriamatoa Flavien tena mba hisinja le rispo zany tsika tsy maintsy miezaka ary indrindra eto amin'ity fandaharana ity tsy maintsy miezaka mihitsy na de sarotra azy Andriamatoa Flavien ahoana ny tonga ny malagasy irahina, ahoana ny tonga ny malagasy mba hanana an'izany hoe rery anaty amin'ny mahamalagasy azy, ahoana ny tonga ny malagasy tena hoe manana fahavononana andray an-tanana no avy ny taranaka malagasy ametraka ny Madagasikara eo amin'ny sehatra sahaza asy. Miteny izany mihitsy eo nivon'izao tontolo zao tsika ne tsy olona mahantra tsy firenena mahantra mihitsy tsika ary zay zavatra zay mihitsy ny tena anisy ary anisan'ny arena za tsy teny tsony ny arena kibon-tany iny efa fantatro tontolo fa nantsika fa anisan'ny arena ny enan'ny malagasy nge Andriamatoa Flavien de ny tanora rehefa atao ny salanisa hoe ny hoe iza ny betsaka eto Madagasikara mponina ny tanora zany efa olon-dehibe ny tanora reo no avy ny firenentsika ary zany indrindra mahatonga atsika manao ny tantara tony mba hatonga saina ny tanora andray an-tanana ny hoaviny. Za moa isaky miteny ny hoavy io Andriamatoa Flavien indrindra rehefa ny tanora na miresaka amin'ray mare raha vao miteny izany hoavy zany zany reo de anio zany ny hoavy manompoka anio fa tsy rapitro anio zay zavatra ka ny dikan'izany mifandraisany tanana manompoka anio ny hoavy. Raha zao anao mbola tsy vaky loha manjay ny andro lava ny fitenenana de ho diso fanantenana fa baraingo ngezaberto mba baraingo tsara no miandry anao fa baraingo hafahafa zay zavatra ka zay ny tena antony tena hoe anovantsika ny tony fandaharana tony miezaka mihitsy tsika za de tsy mpakivy misy olona le mitena zany fanabeazana zany eny Jeneraly mbola zavatra lavitra ezaka be zany eny tsy maninona tsy maninona fa zao io le hoe vavasa tsy maintsy atomboka na ho lavitra io na zavatra lamina ary hitanao fa misy obolana sinoa zay zay nisan'ny tena mahafinaritra raha tia hanodidina an'izao tontolo zao ianao izy de miainga amin'ny dingana voalohany ataonao feoko ty teny sinoa ianao mba niandry tsy mahay teny sinoa kenao obolana sinoa de mba niandry zany ahoana tenao an'izy ka zao matiny tsy tenenako sinoa de tsotra tsika malagasy midika ny teneniko fa fantatro hoe obolana sinoa le izy hoe raha tianao anodidina an'izao tontolo zao anao de miainga amin'ny dingana ka tsy maintsy zany ty ataontsika ty Andriamatoa Flavien anisany dingana ary tsy mba dingana voalohany eny ngetiko itetra fa nampatsiavintsika hoe efa raiky ambin'ny folo taona eny naovantsika ty fandaharana ty miaraka efa mba nisy dingana mba vita ihany ary soratsika ny mpanaraka noho ny fandaharantsika zay zany anisan'ny karazana ataontsika hoe ndao tsy havaran'antso tsy daholo zany rehetrarehetra zany tena hoe mba hahatonga atsika vonina mihitsy hanana hoe finiavana mba hanaraka ny fandaharantsika. Anio sika Andriamatoa Flavien de resaka ary indrindra ho fanamafisana zany hoe io asina io de mikasika ny hoe fanehoam-pitiavana
raha vao miteny zany netsika malagasy ny tena mahafinaritra mantsy andreo Flavien mifandray daholo mengy amina voambolana anankiray anao dia ina ny ao ambadika izay ina ny ifandraisany izay dia tsisy avy le asana tena hoe tsy manome asa ianao raha tsy misy fanajana tsy misy fanajana raha tsisy fitiavana hitanao fa dia mitohy foana ny dikan'izany a tsika malagasy tena olona hoe tsy tokony ho very mandeha fa na miainga veto ianao dia maketo dia mbola tia ihany ny toyiny miala veto indray maketo dia mbola tia ihany ny toyiny zany hoe ohatrany hoe ao anatina zavatra atao hoe miodikodina fa tsy miodikodina ratsy fa miodikodina manamafy ary zay tena mampiavaka ny malagasy hitanao malagasy rehefa miteny zavatra anankiray tsy mba miteny voambolana anankiray fa tsy maintsy ampiana anankiray fanampiny mitovy lenta amin'iny tsara sady mahafinaritra ohatra efa tsara zany inge tsy maintsy mahafinaritra fa maninona ny mbola tenenina le hoe mahafinaritra fanamafisana an'le tsara ary ny tsara fantatra fa mitondra fahafinaritana zany tena toe-tsaina malagasy mihitsy ary zany mihitsy no anisany tiatsika hovozina eto amin'ity fandaharana ity hoe ahoana reny tena hoe mba hanamafisana ny malagasy ity eo amin'ny fomba fiteny fotsiny izy rehefa ity ka raha vao miteny an'izany tsika hoe ny zavatra teny tena fanehoam-pitiavana tena efa nresahantsika teto ty andriamatoa Flavien ary tsy mbo hoe indray mandeha na indro fa za mbola mieritreritra foana raha mbola tsy hitatsika hoe tena iainana andao averiny andao averina fa tsy maninona mihitsiny fa tena ilaina ary indrindra ianao foana moa nopiteny azy andriamatoa Flavien hoe misy olona sambany vao mihainao tsika izao fa laza everika mihitsy fa tsy hoe makadiky sofina akory ny famerenana fa io nge amin'le fitenenana hoe mamerina indroa manana ny antitra fa manambady indroa manana ny tanora zavatra hafa kosa ny anao zany fomba fiteny Jeneraly azafady fa bolana vao niforonao teo zany lazainao lalitsaina zany eto mamoronao bolana tsy maninona mihitsy iza kosa moa tsy eritreritranao lalitsaina andriamatoa Flavien sasarotra ny miana zay zavatra hoe hitanao ilaina daholo inge zany hitanao mety hoe vanim-potoana iainantsika fa tena hoe ny antony mantsy dia zao ary io rehefa miten'izay le hoe mamerina indroa manana ny antitra zay tena be dia be ka ity olona ity andriamatoa Flavien tsy mahalala ny dikan'ireny teny reny raha ohatra fotsiny zao zay fotsiny zao ndraisiko fa ty teny ny zavatra efa ndresahana ny olona mieritreritra ohatran'izay le nylazainao zao hoe tonga dia hovany tapoka zavatra hafa kanefa ny tena lasa obilana fa ny tena marina dia le olona mandoko lamba le tsobinato ozy ny fitenenana dia mandoko ataonao voalohany ao anatin'le loko le landy dia mbola ohatrany matsatso le izy dia averina fandrony zay ny hoe mamerina indroa zany hoe manatevina an'le loko mampamiratra azy sy mahatsara azy zay zany le dikany zay ny antony hoe verenana ka tsisy ao amin'izany ko ty marina fa mety efa nahazo vahana kely fa mbola manjavozavo dia andao atao ohatrany tsobinato ozy ny fitenenana mamerina indroa manana ny antitra zany hoe manamafy fotsiny zany tsika ka raha vao miresaka an'izany hoe fanabeazana zany inge tsika andriamatoa Flavien ty tady io anisan'ny zava-dehibe areto mbola averiky foana ny teny famporosiana io dia tena tsy haintsika na eo amin'ny mpivady io na eo amin'ny mpianaka io io teny famporosiana io ny zavatra maika sododina atsika ary manavanana atsika dia ny manabanty manambany manao fampitaha ny maneso mba tsy tenenako zavatra hafa kanefa tena fototra iaingana mihitsy ny teny famporosiana fa maninona ny antony tsika manontany tena foana fa maninona ho le olona ny sarokenatra fa maninona ho le olona ny tsy matoko teny fa maninona ho le olona mora rebirebeny maninona ho le olona mora zay tianao anaovana azy manaiky tsy nazolena ohatra dia no tsy ny teny famporosiana io satria ny fivelarany mahizay averiko tsara ny mahizay ina moa le mahizay ny mampiavaka anao amin'ny hafa iny dia hoe personnalité ozy ny vazaha ny mampiavaka anao amin'ny hafa eo amin'ny vanim-taona fahatelo taona ny zaza mandra-pahatonga tany amin'ny 20 no tena hoe mitsiry le mahizay azy zany hoe mitomboka dia tena hoe mendalana mandritra ny 5 taona ny tena metrahana n'izay mahizay zay ohatran'le hoe mametraka rafitsay eo amin'le vanim-taona telo ka hatramin'ny 5 taona le nilazaintsika le hoe ohatrany manao trano enaka hatramin'ny 10 ka hatramin'ny 20 eo amin'io vanim-potoana indrindra ny fanapepona
fibedezana, fikapohana, tsy fantokisana, ny zavatra rehetra zay zavatra rehetra mora fomba anapotehana ny atao avy eo tsika gaga. Maninona moa tsika nirebirebe ny firenekafa? Maninona? Ka satria ny akamaroantsika ny Andriamatoa Flavien olona tsy matoky teny. Sady afaka miteny izany mihitsy indrindra ny tanora zay manala fanadinana. Anisan'izany be deabe ny tonga ao amiko tena mba te hanontany ianao zay raha aman-dreny hoe fa manina za aloha te any am-pianarana de mahay fa raha voanao fanadinana de mangofotra de matahotra. Tianao manao sakana. Zay hoe ianao ihany mametraka sakana ao an-tsainao. Ka raha voanao mametraka sakana ao an-tsainao de tsy tafita mihitsy ianao. Fa rehefa ianao kosa mametraka hoe fahatokisantena, famporisihana an-tenao vitako eo inona rangano zavatra zay tsisy mafitsalaitsy ny zoto. Mandeha. Fa ny tena marina ny Andriamatoa Flavien zay tenen'ny vava ka eken'ny fonao zay ny atao hoe finoana. Tsika man-kristiana tsika de milaza tsara foana fa hoe raha manana finoana na de ohatry ny voatsinampy aza de mahafindra tendrombohitra. Le voatsinampy ara tsy ananantsika kory. Matetika tsy voatsinampy ny ananantsika fa vato misakana. Zay zavatra ary zany tsy maintsy averina zany atao hoe mila averina mihitsy tika hatramin'ny mikasika ny momba ny hoe fanaingoam-pitiavana ty Andriamatoa Flavien. Fa tena tsy fantatry ny olona mihitsy ny mifanometsiny fotsiny matetika hoe le zanako manao an'izao, i dada sy neny manao an'izao, manao mifampitora-bato hoe tsika mianakafika nga no vahininy zany. Finoana ohatry ny voatsinampy ny ilaina fa tsy vato. Sakana. Zay ihany zay. Kanefany noho ny tsy fahalalana de io izy io fa mipetraka eo. Ary zay ndradraka io zay hoe tena ilaina averina mihitsy ty fa ohatra ny vao maika mahazo hitako mihitsy ny fahasairana ny olona am'izao fotoana zao am'le tsy mahay mifampiresaka tsony, tsy mifampatoky tsony. Ary zay tena anisan'ny zavatra hoe mampaleto ny fizary. Tapitra sady le tapany voalohany Andriamatoa Flavien. Zany efa mbola mieritreritra mihitsy hoe mbola ano kely toizatsika amin'ny manaraka io e. Toizatsika manaraka io. Sitrapon'Andriamanitra de mbola manam-potoantsika ho amin'ny heriny. Ndahoary satria ny tapany voalohany zay ny vita 20 minitra voalohany de idirantsika ny 20 minitra faharoa andraisana makina ny SMS avy aminareo. Mba hovanina omenanao ny adresse mail ny Fandaharana mba hovanina @yahoo.fr. M lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr. Zay de vita. Mba hovanina. Eny izao ny vakan'ny SMS tonga voalohany. Za vehivavy raika amin'ny 3 taona, manan-janaka 3, mangataka torohevitra. Ny vadiko rehefa misy vola de mila ady de avy eo isotrony toga daholo ny vola. De mety tsy tianay ve izy sa be revy? De tsy tianareo ko zay mivaliny tsotrako. Raha tiany venareo de ho ampizaliana ohatran'io. Fa le miantony le mahabe revy de fitiavan-tena. Za zany mahita an'io fanontaniana mipetraka eo de ohatra dana mba makeny am'le fampirantiana le eny an-davamamba le amin'ny alerte française hoe mikasika ny lehilahy. Misy tononkalo maromaro mihitsy tena mahatonga saina mihitsy le izy satria ny lehilahy araka fanazavaka zay nataoko amin'ny mahalohan'ny fianakaviana araka ny baiboly de manana toetra manokana zay tsy maintsy ananany de ny hoe toetra mahay mitsinjo, mahay mandrinda, mahay mandamina ny tenany, ny ankonany sy ny vady aman-janany manodidina azy. Amiko tsy lehilahy mihitsy lehilahy nanaovan'Andriamanitra anao fa lehilahy sarotsarony fotsiny ianao raha vao tsy mipetraka maha lehilahy anao tena hoe inona nanaovan'Andriamanitra anao ho lehilahy misy dikany oloham-pianakaviana hiaro ny fianakavianao andrindra ny fiainany hitsinjony ho avy ny taranakao zany ny lehilahy fa rehefa tsy manao an'izay ianao miala tsiny miala fondro tompoko tsy hitako akory raha zay voambolana itenenanao izy satria nanaovan'Andriamanitra anao lehilahy zany ndray veny tsy hiteny hoe lehilahy ianao fa lehilahy amin'inona amin'ny andraikitra miala tsiny fa rehefa tsy ataonao ny andraikitra napetraka Andriamanitra anao tsy lehilahy ianao amiko za olombelona mety diso fijery fa Andriamanitra no mahafantatra ny nanaovany ianao. Ny zanako tena be lalao nefa ny mpampianatra milaza fa foazina amin'ny 5 maraina mianatra lesona 7 taona le zanako 9e izy nefa maraina vao tena matory de inona no ataoko?
le izy igny fandraisantsika teto any amin'ny maraina nge tena misokatra ny saina satria ny sela efa miova daholo sela vaovaony eo tsy tsara mihitsy le miarotory tsena miarotory mianatra le alao izy foazana maraina fa tsy raha ny tena marina nge adiny valo na adiny folo ny atorin'ny olona mampivoatra ny zavatra rehetra ao anatinao rehefa tapitra le adiny valo efa ao tsara na latsaka kely raha tsy maninako ngamo isan'andro anandro mety ve ny miteny mpanofatrano le mandefa maneno mafy be tenenina foana fa ohatrany tsy mety le olona raha tsy mandefa mafy be ka zao aloha voalohany indrindra hoe matetika indray mandefa mafy be sao dia mba fa misy fahavazana kely le sofina zay koa aloha mety ho izay mihitsy fa zay manko le tanjolana nge hoe be mareniny dia reny rehefa ohatran'ireny dia hoe fiarahamonina ny petrahantsika eto mba ilaina ihany mba mifanaja sy mifampitsindro tena tsy zaka misy le satria dia fa tsy mety dia inona olona mpanofatrano azonao atao nge nolaza hoe rehefa tapitra ny fiam-potoana tompoko dia angamba andao hovana amin'izay ny fifanarahana fa ohatrany tsy mahay mifanaraka tsy mahay miara-monina tsika izany anga misy mahadiso miteny izany tsisy mahadiso nge zany zany misy ankizy vavy efatra amby folo taona taizako dia miady foana nisy le zanako lahy 7 taona dia nefa ne izy efa ohatra ny zanakay satria misoratra aminay dia leo be zany tsara ny adiny izy tsy mandefitra mihitsy iny ka ao anatin'le miala tatsakany iny le efatra amby folo taona zay ny tena mariny ary le 7 taona koa tsy manaiky fa tsy manaiky le mbenana am'le ataony satria le ataon'le zokony tsy mety mihitsiny reo nefa ohatry ny mpiray-tapo eny rehefa misy fotoana dia alonge mangataka fotoana mihitsy dia hoeto any le efatra amby folo taona io indrindra raha ohatra hoe tafalatsaka ao anatin'ny saina le hoe tsy mpiray-tapo fa taizy eny ka zay indrindra ny ilaina ny tondra azy hoe tady dio tsara fa tsy ny ray aman-dreny niteraka ihany nge ny ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny manabe anao koa marina fa hafa le hoe niteraka fa hafa ihany koa le hoe nanabe asadino zay zavatra za tompoko dia manaraka no mba hovanina fa tena hitako fa tsara be ny fandarana koa manentana antsika rehetra anaraka an'izany mankasitraka ny fandarana dia misaotra indrindra tompoko engany mba homena andriamanitra fahasalamana trano nareo mirahalahy mianaka misaotra tompoko misaotra amin'ny firaritsoa fanamariana kely tsy fomba fiteny loatra le mirahalahy mianaka fa rehefa mirahalahy dia mirahalahy rehefa mianaka dia mianaka aleo atao hoe zay mianaka zay mianaka rehefa misy eo amin'ny 20 taona ny elanelan'ny taonany olona anankiroa dia atao mianaka izy satria io iveriny efa any efa mety anambady ny olona anankiray tena dia misy elanelany amin'izay dia atao hoe mianaka izy isaky ny taranaka nge le mato Flavien 20 ka hatramin'ny 20 taona ny taranaka tena marina ny tenena raha vao misy an'izay elanelany zay dia aza ataon'izany hoe rahalahy mianaka zany fa mpianaka na rahalahy na izy mianaka inaka ny ataoko fa ny zanako vavy 10 taona tena be resaka sady mampitombo resaka be mihitsy mampiady olona tsy indraindray raha misy zavatra mitranga izy no aizany toena zany ohatran'izany nge zao dia tokony angatana zafadiny izy no monsieur mitantara voalohany efa teneniko foana fa tsy mety mihitsy izy nefa dia marary fo efa raikitra mpanao gazety mihitsy ny anarana torohevitra fa leo fedora dizy tamiko dia zay maka leo be ozy izy dia hoeto fotsiny mila fampiresana an'izany zaza zany hitanao raha asaiko mifidy zao ianao inona ny tianao zaza hoe sasa miteny ohatry rany ve sa le zaza be tsy miteny mihitsiny na antanina raha indraindray tsy mamaly dia mino fa mbola leo lavitra le maneho hevitra fa iny azo amboarina iny hoe aza dia miteny zavatra ohatran'izao mafinaritra be le miaino anao fa hitanao le zavatra ohatran'izao misy fanitry azo ahitsy fa le tsy miteny mihitsy fantatrao mihitsy ko ina ary ny ao am-pony ao ina ny ao an-tsaina ao tsy fantatra efa kosa dia makatahaka ny olona hitany ao an-trano izy na fiarahamonina misy azy zay koa enao ny fitaratrako zay indrindra mantsy hitanao misy fantatra na oabolana tsy oabolana ty le mitovy laveny fa hoe raha tia hafantatra olona anankiray ianao ohatra hoe zatovavy anankiray na tovolahy anankiray dia fataro ny reniny aloha fa ny fomba ny reniny io no tafin'io zanany vavy io dia lahy matetika tsisy miteny an'izay hoe raha tia hafantatra ny fomba ny ty tovolahy ty dia jereo ndray ny vehivavy foana hoe raha tena tia hafantatra an'io zazavavy io anao dia fataro tsara aloha ny reniny zay zavatra misaotra toko fa tena tsara ny fandarana za tovavy mbola tsy manambady no manoatra rehefa nanaraka ny fandarana za dia tsy maika ny anambady satria ny fanambadiana toko dia mandra-pahafaty zay tena marina ny anao tena na faly be mahino zany za toko tena variana mihitsy amin'ny toetrany ray aman-dreniko satria isaky ny hoe anambady za
dia manisy olana foana izy efa telo zay nisy olona vonina nambady dia tsy avelany fa tsy fantatro zay antony izy tsy miteny fa lazainy hoe misy antony izy matoa tsy mamela dia voatery mandangy foana zay amin'ny olona miaraka dia matetika misaraka ho azy inona nataoko fa mijaly vehivavy 7 taona 7 taona 7 raha olona miasa ianao dia andana amin'ny tokantrano manofatrano efa tsy tokony ambany elatra dada sy neny tsony ianao ary amin'izay fotoana zay koa dia fantany fa matoa ianao mbola tazony eo satria manampy azy ianao no ataony tohatra ekarana miala tsiny miteny zany 7 taona zany ve olona dia mbola hipetraka amin'ny dada sy neny any andana amin'ny tokantrano tsolana tsy voatery hoe manambady ange vao amin'ny tokantrano andreo mato Flavien zay le izy andana amin'ny tokantrano mba mangataka torohevitra azafady fa ny andra fozana miatsara velatsy amiko dia tsy hitako mihitsy niraisana azy tena tsy milamitsaina mihitsy za misaotra indrindra dia amboary fotsiny zainao fa fantatrao fa be tsara velatsika mody mitsikitsiky dia inona ndraiky ny aotsainao fa asa seho azy kosa le hoe misy tareratsy asehonao rehefa mitsikitsiky izy dia mba mitsikitsikiko rehefa miresaka dia mba miresako efa fantatrao nge ny hoe toetra ataonao asehonao azy keo amin'izay fotoana zay zay ataony ihany mba atosiko inona ny olana amin'izay samy mba mahatsapa amin'izay fa hotanao avy raha tsy manaiky anao afera miaraka amin'ny rahalahy ny vady koa lasa tsy niteny amiko tsony izy inona ny tokony ataoko fa maninona ny hoe fahotana mahatonga ianao misalasala misy zavatra tsy mazava kosa ao anatiny raha iombonana ve dia zavatra tsy mazava dia hoana ny idiranao aza mba be ahiahy amin'izany ianao fa zao rehefa tsy mazava dia aza manao zay fotsiny amin'ny fantatro aza manao rehefa tsy mazava inona nataoko fa tsy samy mamoaka hevitra mihitsy fa izaho rehefa mamoaka hevitra dia tsy avelan'ny reniko kanefa le olona diso tamiko dia tsy haiko dia tsy mety mangatafo fotoana dia miresaka tsara mihitsy hoe zao ny tokony ataonao zao ny fomba fiteny zao ny fomba fietsika zao ny fomba ampianarana ange zany indray mato Flavien tsy tonga dia avetrany dia azo fotsiny amin'izao fa mila fampianarana ina fotony mampanabe moa raha tsy afaka ampitan'izany fahalalana zany miaraka ve ny sarotam-piaro sy ny fitiavana tsy miaraka tompoko zavatra roty raha voasary-piaro amiko dia tsy tia efa verimberitsiketo foana fa hoe ny fitiavana ny fototry ny fitiavana dia mifampatokisana matoa ianao sary-piaro tsy matoky dikan'izany tsy tia mpiatsara velatsy fotsiny mbola mety ve le mpampianatra mampanora zavatra diso averina injato isa na in-roanjato isa ao amin'ny kahie mpianatra manoloana izao fiainana sary efa diso vanim-potoana zany mpampianatra zany tena diso vanim-potoana zany tany amin'ny andronay zany raha miteny zany tany amin'ny andronay za zao 20 taona zany efa lasa lavitra be efa tsy fanotrony zany fa mba mieritreritry anao mpampianatra fa tena diso fotoana mihitsy ianao manaova zavatra hafa rehefa tsy mahainao ny manaraka ny vanim-potoana dia manaova zavatra hafa aza manimba ny toetsain'ny ankizy amin'izany ianao za miaraka amina tovavy tena tia nefa za tsy mahatsapa ho tia azy mihitsy inona nataoko dia teneno tsara amin'ny fotsiny fa aza mampana tena tsy misy kosa fa tsy mety tena tsy mety mihitsy zany satria ianao zany zao mitsara velatsy fotsiny mody miseho hoe ty nefa tsy tia akory tsy aloha raha tenenina amin'ny deny melo toy zay rehefa tena hoe tena lalipaka tena hoe tsy mahafoy ianao tsony mihitsy raha sanatria manao foana eny zatovavy io dia ianao no trano ininy ty SMS ty fa tamin'ny heriny fa mingamba ny tiana mafy kokoa izy za zao navita fianarana dia tsy mety miasa tsony mamanay fa za indray onony mamelona eny ka ianao nga mieritreritra ny tsenambady aloha zay nyfanontaniana apetrako raha mieritreritra ny anambady ianao dia tsy voatery hoe ny reninao no velominao fa mitokantranonao aloha ny voalohany zay ny le hoe adiditsy andraikitra ny adidy anao manokana tsy azo ifampizarana fa ny andraikitra ifampizarana ampiray-tapo ka raha mba mieritreritra tsinjo anatananaka ianao dia efa mboary dia nizao ny fijery sy ny fisainanao tsy ary mipetraka mandrakizay ny vady ange ny rahana mipetraka mandrakizay fa tsy ny ray aman-dreny andre mato Flavien amin'ny ray aman-dreny misy fetra fa ny vady mandra-pahafaty fa maninona kaindra fozam-bavy no tsy dia tivina atovavy ny anahy zao za tratran'izany ny tsy dia tia ny mamako ny olo tiako fa zay tsy maintsy ho tratranay ny tanjona samy tia zahy eny mahatonga an'io ohatrany hoe mifandray-apo be loatra diso be loatra azy le reniny sy le zanany dia lasa le hoe raha misy olo tiany de zanany dia lasa ohatran'ny rafiny
Zany ndraitrany satria naka ny fitiavan-jana ny naka any. Misy tena misy ny zany tena tovavy. Tena misy zany. Misy lehilahy miaraka amiko tsy foiko pisoloky hoe pisoloky sasiny lehilahy miaraka amiko tsy fako hoe pisoloky izy raha tsy efa tsy fantatro ngamba zay ny tokony tsy fantatro hoe pisoloky izy raha tsy efa tafiaraka taminy za nangataka vola tamiko foana izy lany taminy daholo ny karamako nisaraka zay amizao mangataka iverina amiko izy rehefa tsy manaiky azy za de gafiny ty ampiasanako ony za nefa tsy afaka miteny amin'ny mpampiasa de za de milaza aminao fa teneno amin'ny mpampiasa tena misy olona mandrahona de tatarao ina madisanao am'zany tsisy mampatahotra zany vao maikara ianao raha tsy miteny amin'ny mpampiasa ka gafiny de eo anao viteny izy io ngefa zay mihitsy nataony de miteny aminao mpampiasa ko manino ianao tsy nilaza melo efa ambeakototra ny zavatra zay ianao votaitra teny zao de efa miteny eny io nge ohatran'ny olona rehetrarehetra mahazo ataontsika hoe fandrahonany raha vao mahazo fandrahonany ianao na amin'izy azonao atao zany mandeha makany amin'ny polisy io za tompo de mahazo fandrahonana amin'ny olona ohatrohatran'izao ka raha misy zavatra manjoa de tsy miala amin'ny olona azo atao zany tsy vitany hoe ny any amin'ny polisy fotony fa mbola azonao atao koa raha mandeha makany amin'ny tribunaly mahazo fandrahonana makany any amin'ny tribunaly ty tompoko de misy olona manao fandrahonana amika mikasika ny ohatr'izao azo ataony zany mety hoe rehefa makany amin'ny tribunaly izy andriamanto Flavien de mety rehefa manao famotim-pitorana ny any amin'ny fitsarana de hoe ohatrany tsy mitombona de mipetraka hoe avalo ny raha iny zay le izy makasiraka fa tena manabe amin'ny lafindrehetra ianareo ny irariana mon général de mba hitoy foana ny fantarana aro ela velona ianao anabe ny olona rehetra indrindra ny tanora de samitahin'Andriamanitra misaotra toko misaotra indrindra maninona rehefa misy fahatson'ny avambadiko de arovana nefa ny ana tsy haiko zany matao bady ve zany toroy hevitra le izy eny de zao foana anisany zavatra tenenina teto foana tadidio tsara fa rehefa miteny ianao hoe mivady de hoe fonja zalana takaly fonja zavavy ny tena dikany iny nge de hoe ianao lasa zanaky ty any am'le lafimbadinao ary le vadinao lasa zanaky le ty amin'ny lafika ny ray aman-dreninao e ka raha fa misy zavatra mitranga any am'le lafimbady ianao no mijoro any raha misy edidy atao na misy zavatra atao de ny ohatran'izay koa ny ty amin'le kely am'izay mifandray apo de tena lasa ohatran'ny zanaka ianao fa tsy voninahitro tsony am'izay fotoan'izay zay le izy fa matombo mbola mipetraka le ohatrany hoe ankolafy ny etseroa de mbola voninahitro anao fa tsy zanaka zany hoe mbola tena tafiditra amin'ny fandraisana hoe tena an'ny fianakaviana ianao maniny zatoko isan'ny olona nefa tsy mahatoky tena renim-pianakaviana de zay de tany amin'ny vanim-potoana fahakelezanao fa tanoranao sy nama matonga tonga avy miresaka mangata fotoana ny zanako vavy efa taona rehefa misy tsy mifanaraka amin'sainy atao trano dia mamono izy sady tena manao vavabe mihitsy inona ny mety mahatonga an'izany mandalo ve zany de mangata fotoana fa io zavatra pitranga zao foana ny tenenika rehefa miteneny izy misy tranga ohatran'io de mato Flavien amin'ny ray aman-dreny ny tena nahatonga an'io de nisy fotoana na nilenao azy inona le hoe manilika ohatra raisy foana hoe iny de zanakao telo taona na telo taona sy tapany vita avy antokotany de matsakasaka mahitanao mipasoka ohatra de teo akeo akaikinao izy vao tonga eo nefa izy de andana makarefiny any sahirana de zao foana tenenika am'le reny zaza telo taona na efatra taona toko tsy malala ny dikany voambolana hoe sahirana de mitonga de mahatsiaro izy voailika ary raha vao mahatsiaro voailika ny olona na firy taona de vetrany de miaro tena ara-voajanary ny fiarovatena de manomboka eo izy lasa mitrangalela lasa mandrora lasa mikapoka raha vao manao an'izay ny zanakao de dikan'izany na tsy aro voailika izy ny dikan'izay azay mahatonga zavatra ohatran'io fa tsy eritreretanao mihitsy be de be le ray aman-dreny tsy efa olon-dehibe malala ny dikany voambolana rehetra io zay voambolana takatsy ny sainy no ataovy aminy na ny loha makery fa neny mbola manao zavatra de rehefa aveo nao raisy sady ampitiavana fa tsy tonga de amin'ny teny mitoerana ndana makery fa neny mbola sahirana hitanao de mahatsiaro voailika izy mba mangataka fanazavana toko fa mahazo miditra amin'ny fiainatokantrano zanaka vavy ny rafozana fa ny zanako nandeha nianatra de alazainy foana fa mamono ny zafikeliny nefa samy tsy nisy nahita na zana izy
dia avy eo izy dia mandaka sady miteny avy eo za ndray no lazainy fa alika dia za koa alazainy fa mihinana volanjanany. Azanao atao mihitsy ny mametraka fita za dia milaza tsy hoe za tia mitory fa anatina tambazotra miady amin'ny erisetra nge zany raha vao misy erisetra ary ny zavatra tsy sapan'olona nge dia mato Flavien fa ny erisetra voalohany zay tsy fantatry ny olona dia ny vavabe tsy ambana atao amina olona zavatra mavesa-danja lavitra noho ny daroka sy ny vono ny vava tsy ambana azo atao manao an'izany fa za misalatsala za mataotra tsika manko matetika am'le hoe mitsimbona an'le fiarahamonina dia karaha mitory azy ihany avy dia tsy kahaladolo ny manodita rehefa tsy arovanao ny zonao ka izy indray niaro ny zonao fa tsy ianao ny vonao fiarovana ny zonao ny zany ny zo amankasina zany zavatra za taoko vehivavy no manoratra 20 taona misy olona miaraka tamiko tompoko ary nilaza tamiko izy fa hoany amin'ny ray aman-dreniko izy amin'ny volon'ny desambra tapabolana zay izy dia niona tamiko dia nisy vehivavy miantso za tamin'ny numéroany sady nopay tamin'ny reny za nilaza izy fa vadiny nefa za be vokan'le lehilahy dia inona anao tao zay ary efa tenentsika eto foana anio aza mety mahazo ny teny mamy raha tena tia ianao dia manaiky ara manao zao io ary ianao zao nametrahany zanaka izy lasa zay foana anie tsika mialatsina raha miteny tsika anie tsy sarotra tenininy matoa ny mpanabe miteny aminareo mitandrema zavatra fahita isan'andro ary efa be dehibe ny vo be dehibe ny efa solafaka be dehibe ny manenina be dehibe ny potika ny fiainany manontolo any hafa zany fa tsy zay foana dia io ary izy kina tony azo tenina fa dia zay zany dia hoeto ny voka dia tonga somatsara ny zazakely dia raiso ny andraiky tao anaka dia raiso ny adidy dia zay enina menada zay samy efa manambady daholo dia rehefa misy adidy atao na vola na vatana dia zasany ny vady aman-janako foana no tsy maintsy manao fa ny ambiny dia miainoeno fotsiny dia rehefa sendra tsy afaka nefa zay dia hitezera mamanay sy edivany foana nefa le tsy manao tsy mba teneny ka io matetika sika mety hoe laha matonga ngamba le anina dia laha matonga endronany rehetra rehefa ohatrany io na koa hoe ianao aminareo fitimanada ohatra mpianada avy ianareo mba hoe manana ny ampy mba manakatao mety mahavita didy za dia milaza aminao fa tena fomban'olombelona io fantatro tsara mihitsy zany zavatra hoe ao amin'ny fianakaviana misy piraita-po maro ohatrany io dia le manao foana dia raha mpamanao tsy nirainyray ny sasany dia iny foana no atao tantarana avy any zao dia nanome botifotsy adena nefa ianao mandritry ny taona manampy azy foana zay ka zay le izy zay manao foana ny tsy maintsy io nge tsisy afa am'le fiainana tsotra ndre mato Flavien zay manao ihany manao mahazo fanakianana fa nitsomba manao kiny moa ny fanakianana ataonao aminy kangany zavatra nataony any ila izy ny olona manao foana ny tsy maintsy mahazo fanakianana sao veranga dia mba fanaovana zavatra sao veranga dia mba mety satria ianao nanao zavatra fa le tsy nanao inina kina moa no teneninao aminy tsisy fa zao ny ady tsotra aza mba maninina ny soa atao raha mbola tahian'Andriamanitra ianao ka afaka manao dia ataovy fa Andriamanitra maninta izy io mitsinjo ary tena hoe manome valika sasarana ny olona manana an'izay fijery hoe manana fo miantra manana fo mity manana fo te-hanampy tsy very maina iny fa tady zavatra fiteniko foana eto Andriamanitra Flavien rehefa io tananao mihidy foana tsy mba mame mihitsy fa mikatona tsy misy fahasoavana hiditra ao fa rehefa misokatra io misy fahasoavana mirotsaka eo zay mba tady io ny tanana mihidy tsy azo ininina fa ny tanana mitsotra ihany no isy zavatra hipetraka eo mba avereno azafady ny dingana tao amin'le isaky ny 5 taona miaino ny vadiko zao isaky ny 5 taona zany ny fandrefesam-piainana ohatra hoe 5 ka hatramin'ny 20 taona mbola tsy dia mivaky loloatra eo fa 20 ka hatramin'ny 5 dia efa mipetraka ny hoe efa navita fianarana ve ary efa hanomboka hiasa ve 5 taona raha amin'ny 5 taona ianao no sady mbola tsy navita fianarana mbola tsy miasa dia efa baraingo ngezabe zay no avinao 5 ka hatramin'ny 30 efa miasa efa mba miatsara ny karama efa manampady ary miteraka ray na dia atao mipetraka amina hevitra ray ary misy dika ny antony teneniko hoe hevitra ray satria raha ohatra ka tsy mbola niakatra ny karamanao
tsy mbola ny tsara ny fivelomanao aza miteraka ny faharoa satria arakaraky ny isan'ny zaza no tokony isan'ny efitrano ahafantarana fa misy fivoarana fandrosoana fivelarana ny fiainanao satria ny zaza io ny tena anisan'ny mandany vola be ka raha vao miteraka ny faharoa anao mbola ao amin'ny efitra ray dia manomboka eo ny disadisa ao atokantrano fa ny tena mampalahelo dia zao rehefa tonga ny disadisa le vehivavy sy ny ankiziany no mijanona eo fa ianao lozanao misotro toka miaraka amin'ny namanao manao zao sisa ny lehilahy ny be dia be mimpandosy sadidy le mato Flavien ka fampitandremana ny ana dia eo amin'ny hoe 5 ka hatramin'ny 7 efa mba manana tany ve eo ianao dia efa mividy mitsinjo ny hoavy eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 taona ka hatramin'ny 7 taona zany efa manana tany eritreretana anorenana trano ianao any oriana any satria efa manomboka eo 7 ka hatramin'ny 7 4 ngeny 20 taona zany hoe vao tonga any amin'ny felan-tsasatra ny fisononona ireo rehefa 90 taona ka zany tsy maintsy eritreretana dia ny melo hoe rehefa mba manambola dia rehefa manantany manko dia hoe efa mba manomboka mividy vato dia na apetraka fotsiny eny ary satria amin'izao izy ny mora afaka vodimy taona efa mialafo ndray rehefa mba manambola kely dia efa mividy briky efa manana maritrano atao dia mety hoe trano efitra telo mba nyrina fotsiny fa efa eritreretana hoe azo akarina zay ny zavatra atao io ohatrany hoe tombitsika hoe ny fitenenana dia zay ny mampitombo be azy fa tsy avetrano dia tonga dia mivosa be eo tsy zaka ny volanao zany tsy vita ny herinao zany fa ataovy tsikelikely ataovy tombitsika ary hoe ohatrany tranondandy ao anatin'ny manatevina azy tapitra ny tapany faharoa idiratsika ny tapany fahatelo andraisana ny iantso avy any aminareo ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina ny 22 443 90 na 22 442 09 ny lara telefona idiratsika mivantana ao anatin'ny fandaharana miarahaba tompoko allo mba hovanina daholo tompoko sigareta tompoko mo général moa io miteny moa misy any koa le manantso le mandefa message teo momba ilay finantso rafozana io zany dia problème be foana eto Madagasikara io moa nataon'ny tolo taloha hoe afatiana tseramonina fa izy io zany misy tena fandraisa le zanaka lahy avy amin'ireny raha sientifika dia ilay tadipotra famatotra amin'ny zanalahy io zany le misy fitaovana fa raha tokony hoe zany sanaty dia ohatrany hoe mpivaly zany ny reny zanaka satria fandraisany misy fandraisany dia izy zany ilay mahasari-piara amin'ilay reny amin'ilay zanaka lahy indrindra ho an'ilay finanto vavy misaotra tena marina nge zany tena zay misy nge zavatra misy andre mato Flavien tena ohatra mieritreritra mihitsy hoe lasa ohatra ny rafiny le sanatriany vava aladiny lela le vinanto miarahaba tompoko Yen tompoko. Yen tompoko. Fofana daholo tsika tompoko. Sigareta tompoko. Zany somary ohatran'ny fahabatra ihany lelako ohatran'ny miteny an'ity zavatra ity satria za aloha raisiko amin'ny tenako manokana hoe za ohatran'ny tena tsy vanina mihitsy aho satria nahoana kosa aloha zany tsy ho vanina satria eritreretanao ve ianao ve ao anatin'ny herintaona tsy mandray karama ve dia ho vanina ve ianao zany amin'izay azonao ve le tiako tenenina dera dia izahay esd sy vakatriara manerana n'olona tena tsy vanina mahitsy zay amin'izao fa tena tady ho faty ka miandrana ny mihitsy tompoko tena marina ane zany tena mampalahelo mihitsy ny tanorantsika indray mato Flavien am'izao rehefa mahita ny firavany mpianatra ianao amin'ny atoandro na amin'ny arifa tena lasa vinany zay mihitsy tena nahoana ary reto taranaka malagasy mba nahoana tena anisan'ny zavatra io nge anisan'ny zavatra hoe tsika manko matetika ohatrany hoe mieritreritra foana hoe raha fa tsy nandaly fa manana fahaiza-pampalana nandaly fianarana ambonina dia tsy tompoko Andriamanitra name anao safidy sy talenta teneniko foana zany ary io talentanao io no mahavelona anao miarahaba tompoko manao tompoko mba hovanina tompoko mba hovanina dolo tompoko sigareta tompoko zao toko misy zavatra kely mba notaniko kely fotsiny fa tsy dia milamina loatra saiko mieritreritra azy eny tompoko zany hoe zao lizy azonao eny tompoko misy ankizy vavy reny dia zay nety eto aminay eny tompoko
de mbola kelikely izy io tonga teto efa lehibe rehefa teo amin'ny 20 telo de andeha anambady hono izy io nefa de zay mety amin'ny finoana katolika nampianarinay kominy voalohany confirmation vitamine mihitsy izy vita batemy satria mbola tsy vitamine mihitsy izy niteto aminay jaune izy olona le akavady azy luterane de nipisosokevitra hoe mety ve raha vao fa sakramenta voandraisina vo eo de tonga de hoe avadika ohatran'izany de mety hoe zany de am'izao izy na mandalo eto aminay za tsy miarahaba tsy maninona fa de miavinavina bina tena mahatonga zay ary inona no ataonay tompoko tena mampalahelo ke zany atao hoe mitsipadolaka ny tanotsika malagasy tena tsy mety mihitsy aditsika ray aman-dreny mananatra aditsika ray aman-dreny manoro hevitra fa rehefa tsy manaraka an'izay io nge hoe ny teny ray aman-dreny ohatrany tsipakombalahy raha mahavoa mahafata raha tsy mahavoa mahafanina apetrao foana ny fananarana apetrao foana olona nanabeazanareo manana zo sy adidy hiteny an'izany fa rehefa manamafosony raharaha asa zay zavatra ray fa tsy na hiteny amin'iny ianao efa manao belo na miarahaba raha tsy atao zavadozany izy zany fa dia ny amin'ny teny foana hoe aza mitahiry alahelo fa nahijanona zany fantatr'Andriamanitra foana ny zavatra misy miarahaba tompoko mba hovanina tompoko tsika rehetra to avy aty amin'ny province tompoko mafimafy kely azavady avy aty amin'ny province ien tompoko problème ny zanako le izy tompoko de ny vadiny zany manao adalana amin'ny Facebook manao firaisana amin'ny alalan'ny Facebook mihitsy amin'ny vazaha de mivoaka eo mihitsy ny sary sy ny sary vetaveta matsiravina be tompoko de ino mba ilan'le zanako hevitra hoe inona reny ataony fa tena tafa ohatrany mety ny zavatra ataony le vinantso zany de nefa rehefa niteraka anakiroa efa 20 taona ny ray de 14 taona ny ray zay tompoko mba ilana vaolana tompoko le vahaolana tsy maintsy mengy amin'izy mivady ihany misy zavatra tsy anjaratsika ny miditra mitsembaratelo ny toro amin'ny fanambadiana fa misy zavatra tsy araky ny tokony izy amin'ny mampivady ao anatiny zay ny mahatonga an'ireny de tsy maintsy mifampiresaka izy mivady fa inona marina ny tadiavinao amiko fa inona marina ny zavatra tsy vitako fa inona zay zavatra ray fa ny lehilahy nge lehilahy foana vehivavy foana amin'ny toe-batana zay zavatra fa tsy maintsy zay fanarahan'izay fa misy zavatra tsy ampy ao matoa aizinao de any misarindray ianao no de hitonantonana ahita fafinaretana nefa nivadinao eo fa misy zavatra tsy miady zany miarahaba tompoko allo ento mba hovaninao hovanitsika rehetra tompoko ento sika mba nitezitra kely zany am'le tsika tanora mba maty ampakaty rehefa tsy bahatsao le sotoavana malagasy fa misy tena samy tanora ny andarana de tsy fanady tsy amolombelona mihitsy zany fa mianaty aloha fa tsy nahinao le famelabelarana fa ohatry ny hevitra sendra mitsirany ampokely de mba mitantara movanina daholo tsika rehetra de misozanao fa tanora ny tonga sainao zany izy zava-dehibe ary zay mihitsy no mahatonga le hoe tena malasen'ny seritra mihitsy mba ho aizy reto taranaka reto amin'ny zavatrozana zany de so ihany misy tanora tonga saina ohatranao de ankasitrahana manokana ianao na ny an'izay hevitra zay miarahaba tompoko ento tsika rehetra to miasa mba tsy teneny eo le resaka vinantso sy rafozany eny tompoko de le vinantso zany tokony miezaka mba manaja ny rafozana io foana na inona taony zany na inona taony fa tsy nahita ny vaditsika io tsika raha tsy reo rafozanareo fa tsika koa ny matetika hoa tsika vinantso zany vo hiditra ao de fa tonga de mametraka le fitsarana hoe rafozam-bazy ny rafozan-dama de mba misy miteny firy fa ny rafozam-bazy ihany indrindra tsika vehivavy fa nefa ny io azy ifampiresahana ihany afaka miara-miaina loatra anao aloha de afaka miara-miaina fa tsy de hitako loatra le olany za mantsy tsy mba maty le hoe mamany vadiko izy na ohatra fa mama hoa mantsy azy tonga de mama hoa de na izy koa raha mba sahirana ihany anilokilika anazy satria za efa mitondra anazy reny de zay mba tiako tenenina hoe aleotsika tsy mitsara be an'le hoe rafozam-bavy ratsy saina tsy de izy rehetra kosa marina izy tsy ny rehetra kosany zany tena marina misy rafozana tena hoe mandray anao zanaka tsy vinantso zany ianao fa zanaka miarahaba tompoko
Salama tompoko. Mba hovanona tompoko. Na ihany koa zany leo amin'ilay raha fozam-bavy isan'ny vonanto vavy. Za zany ana manokana kosa dia tena matsapa an'izay hoe somary tsara velatsy ve satria nisy fotoana zao zay niady dia tena tany amin'ilay raha fozanay mihitsy fa zavatra momba lara-fozana ihany koa ilay izy. Dia miresaka eo zay dia tsy mazaka izy dia tonga dia felany. Dia za zany tsy samy miteny dia samy miteny marary rehefa nisy anina mazaka foana fa ilay za tonga dia felany zany tonga dia tsy zakako. Dia za zany namaly zay hoe ohatranao ihany nofo sy raha didiana fo mitempo nefa hoe fo vato ako hoe izay tianao atao amiko. Dia namaly zany fantatra hoe tsy mitovy ny herim-pikasenao ary tsy haresy anao amandra-pahafatoko mihitsy fa tiako tapanao konkoa hoe voafelaka dia ohatran'izay felaka izay mananao fa mba marary avy eo moa dia miantso amin'ny teny vonoiny rararara fa ny vonoiny foana dia miditra amin'ny mamanzareo satria tany mihitsy tamin'izay. Dia felany moa ilay zanany hoe ninona fahadisoana io izy dia tsy mananjolo kastanana vehivavy ianao ary ny felaka ao angamba izy raha indray mandeha mitovy amin'ny felaka io indimy ka tsy mitovy mihitsy zany na hamaly izy na tsy hamaly izy. Dia avy eo anefany lasa izay avy eo nanody amin'izay zay nyravina ilay dia samy nody dia voalasa ao izay dia mitantara zavatra ohatran'ny fanaratsiana ana tamin'ny mpanampy zareo. Dia efa niala moa ilay mpanampy vao niteny ana hoe indry mampalahelo anao izy ianao fa ohatrohatr' izao ilay izy fa mody miaro anao eo amasony mianona fotsiny izy mba tsy ho ratsy. Dia ilay zavatra nitantarain'ny mpanampy io efa nitantarain'ny mpanampy talohan'io dia efa nisy raha vavy am-panambadiana fa tsy raikitra moa ilay zareo ohatr'izay ihany koa ny fanaratsiana ana tantarainy tamin'io. Dia izay ny antony anankiray konkoa nampisaraka an'ilay izy anankiroa zandriny zany satria na ianao zay dia hoe matahotra zay izy dia alony to dia miala fa gaga be fotsiny izy zany dia efa nisaraka konkoa zareo vao niteny ana ilay olona efa niala ilay mpanampy taloha vao niteny dia olona fanefany zany zao ilay zavatra fanaratsiana anankiray io ihany ireo ihany zany nitantarainy betabeta aty dia ohatrany hoe matsiaro menatra vao tantarany aman'olona nefa ilay olona tsy piraitapo aminay akory hoe afaka hanafina an'ilay zavatra tena zavatra tsy misy. Dia zanako foana izy izy lazainy fa zao nefa izy ohatr'izao nefa izy teny eo amasoko ohatrany hoe miaro be ana tena miaro be ana dia ohatrany somary nalahelo zany tena nanomboka teo za moa tena izay mihitsy fiainako hoe za tsy mba manome tsara velatsy za fa nanomboka teo tena hafahafa be taminazy tamin'ilay izay fa nefan'izay vao nampiseho ohatrany hoe tsy zakako tsony fotsiny ilay izy. Dia rehefa mitantara ilay vadika misy ohatr'izao dia ianao vavan'olona foana dia izy hoe raha vavan'olona anankiray ho ilay izy dia tsy ndraraiko fa mety mampiady fa vavan'olona efatra zavatra mitovy daholo ny teneniny taty any fa raha mifankafantatra indray dia mifampitantara dia hafa dia ndana mandeha any arao izy za tsy miala eto ana dia tranonareo ary nefa satria mipetraka aminazy tsy miala eto ana dia tranonareo ary ty fa za tsy hoe nidikidi-pona teto hoe iny tianao dia tianao dia nidikidi-pona fotsiny teto tsy miala eto raha tsy roahan'izy mivadinay aman-dreny be. Dia rehefa roahany koa tsy hoe zarery zay tsy nefa manana zanak'izay fa hoe zay telo mianaka hoe mandeha anao dia mandeha zany mandeha ny zaza mirofy ny entanareo fa hoe zarery koa ny roany tsy metsika eto ao dia zay zany efa hoe dia izy koa tsy mety hiala eto nefa zay zany azoko lazaina hoe efa manana moyen kely azahoana trano kely mitovy amin'ity petrahanay ity. Dia izy tena tsy mety miala eto mihitsy tômôbilina vidiana taxi vidiana zao vidiana dia ohatra zany efa tsy mety an'izay satria za ohatr'izany zao mbo manao be saina fotsiny efa marary ihany ny foko le voaroaka foana tsy manakely-kilofana raha tsy ato amiko. Dia trano mihitsy ny tena atanatin'ny saiko zany dia izy nefa tsy mety fa zao tômôbila zao foana dia aleo bloqué anany aloha zany ino fa za tsy tia tômôbila zany dia misaotra tomboka mba hovanina daholo marina zany fitsinjovana ny hoavy angezany ianao zany mety tsara zany nga hiperaka ana tômôbila raha tsy fetaka raha tompoko za zany saika misy hoe misy olana kely nefa le izy tsy dia tena hoe zava-dehibe fa za io zany mbola kely dia efa kamboty ray dia miezaka hoe mitafainana teny foana dia mianatra dia mandeha ohatrany hoe
miezaka re zany sady miantra anao hoe sahirakirana ara-pivelomana ohatr'izay dia rehefa amin'izao fotoana zao a takile dadanay zany hoe ny amelenana anahy dia mangataka feona anaminy dia sa tsy mety satria mamanay miady rehetra amizay. Ya. Dia rehefa amin'izao fotoana zao a zany hoe mianatra dia tafitazona tsara dia afaka baka. Rehefa afaka baka dia nisafidy ny lalana momba ny mekanika. Dia amin'izao fotoana zao a manendrika aby zany zareo hoe satria zany a tsy mivaky lohana azy tsony fa lasa ohatrany hoe tsinjo ny fiainako manokana satria misafidy ny tena hoe miroso amin'izany tena sehatra ny fiaina zany dia mba tena marina zany ireo resaka traikefa amin'ny fiainana mba hahafaha ihany le hoe manana asa zay manambady dia mindroapolo taona azy ao. Allo? Ya miainonao zay? Rehefa amin'izao fotoana zao a dia saika mba fanontaniako fotsiny hoe diso ve zany safidiko zany raha ohatra hoe 5 taona zay vao any amin'ny 9 taona zay vao misafidy an'izany hoe anambady zany zany hoe efa misy asa normal tsara satria zay efa sahirana ara-pivelomana mbola kely ohatra. Tena mety tsara mihitsy ny tsolana mihitsy zany. Za zao raha miteny aminao hoe za 7 taona nanambady. Amiko eo anelan'elan'izay 5 ka hatramin'ny 3 taona ny lehilahy mety tsara mihitsy. Famitsinana dia hoe ny zavatra andresantsika teo moa ny Flavien dia hoe momba ny teny famporisihana fanehoam-pitiavana. Tena zava-dehibe ary toy ny zavatra iangaviana amintsika dia hoe tokony mba hiezakitsika mandritra ny herinandro mba alohan'ny hanoisantsika ny manaraka mba teny famporisihana. Ny teny famporisihana ny teny mamy ary ny teny mamy teny fitiavana ary ny fitiavana manova zavatra. Raha ohatsika te hiona amin'ny Jeneraly dia azontsika atao tsara ny miantso aloha ny 22 443 87 rehefa azontsika amin'ny lara telefony Jeneraly dia atso izy ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitsasany maraina ka hatramin'ny 9 ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 rehefa azonao izy dia manome fotoananao dia ajao le fotoana na ny orana ny toerana dia ajaitsika zay fotoana omeny zay satria tsy anankiray tsika no raisina mety maromaro. Ny fotoanantsika dia mandeha mamiverina isaky ny alatsinainy amin'ny 6 sasany alina mandeha any amin'ny YouTube sy any amin'ny RTP live kosa any amin'ny fiafaran'ny tolakandro anoany ankasitrahany Bruno teo amin'ny lafiny teknika tadia teo amin'ny lafiny fikirakirana ny sary ny Jeneraly RAMAKAVELO no nanaova melabelara-kevitra mamy fotoanantsika ho manaraka indray veloma tompoko. Dia mandray mato Flavien mpanolotra isaorantsika manokana izy misaotra tompoko. Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny Alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina.